Ny mety toetrany andro any an-dranomasina ny alahady 5 ny volana febroary amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy 9 ny volana febroary amin'ny 9 maraina mety isy ny alin-drano avy any Atsinanana ka tomanana ipaka amin'ny morotsiraka Atsinanana Madagasikara iny eo anelanelany manoroka hatramin'ny Taolagnaro zany ho an'ny 9 ny volana ho avy izao na ny alatsinainy ka hatramin'ny talata vao maraina be mety hatratra hatrany amin'ny 2.5 metatra ny avy onja ary mety hananika hatrany amin'ny 3 metatra zany any amin'ny atsimon'ny farafangana noho izay alin-drano izay hatrany ka misy araka zany fampitandremana miloko maitso amin'iny morotsiraka na ny toerana voakasika ao anatin'izay manoloan'izany dia entanina hatrany ny aponina sy ny mpampiasa ranomasina mba hitandrina ary koa anaraka ireo toromarika izay omeny manam-pahefana isa-tokony etsy andany ihany koa misy ny alin-drano avy any atsimo andrefana manomboka ny talata tolakandro ho an'ny morotsiraka atsimo andrefana Madagasikara manomboka any amin'ny morotsiraka ny Amorombe zany ary mihatrany amin'ny morotsiraka ny Taolagnaro ka araka zany dia mety tratratra any amin'ny 3.5 ka hatramin'ny 4 metatra ny avy onja ary manoloan'izay dia misy ihany koa ny fampitandremana izay miloko maitso miatra amin'ireo fotoana voalaza teo aloha ireo amin'io morotsiraka voakasika teo aloha izay hatrany manoloan'izany rehetrarehetra zany ahitana hatrany ny ponina anaraka n'izay vaovao mahakasika ny toetry ny andro izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry ny androntsika raha ny morotsiraka Atsinanana Madagasikara tanjona Bopahomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana Tandrivindraona any amin'ny tendrony avaratra ary ho avy atsimona atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora anonjave ny ranomasina ary ny avy onja dia manodidina ny 2.5 metatra ho an'ny tanjona Angotsy hatrany manoro ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora izay mety hatratra hatrany amin'ny 7 kilometatra isan'ora indraindray anonjabe ny ranomasina ka ny avy onja 2.5 hatratra 2 ka hatramin'ny 2.4 metatra any amin'ny tapany atsimo noho ny alin-drano avy any atsimo Atsinanana manoro hatrany Taolagnaro mety hisy dia hitandrivindraona vitsy any amin'ny tapany atsimo amin'ny farany fepitoana ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho avy atsimo andrefana any avaratry ny farafangana amin'ny farany fepitoana ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny ranomasina tombanana anonjavena ahery eo anatin'izany ka ny avy onja dia eo amin'ny 2.5 metatra mety hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra manomboka ny atoandro noho ny alin-drano avy any Atsinanana ary tombanana hatratra 3 metatra izany any atsimon'ny farafangana amin'ny farany fepitoana Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andraona mitsokotoko ary ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra ho ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa balika ny masoandro ary ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ny amin'ny tapany atsimo ka ho 20 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora tombanana iovaova kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora adiny-panonjana anonjabe ny ranomasina ka ny avy onja ao anatin'izay 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra izay mety hatratra any amin'ny 2 metatra any amin'ny tendrony atsimo ny morotsiraka tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro mety hisy tandrivindraona vao maraina ny morotsiraky ny melaky ary ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora adiny-panonja amin'ny ankapobeny ny ranomasina ka ny avy onja ao anatin'izay 8.5 ka hatramin'ny 2 metatra ho maina amin'ny ankapobeny ny andro any amin'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava ary ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho avy andrefana zany ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora adiny-panonja ny ranomasina ny avy onja 8.5 ka hatramin'ny 2 metatra amaranantsika azy ny morotsiraka Analalava hatrany amin'ny tanjona Bopahomby anorana tandrivindraona mety ho arahi-kotroka indraindray eo anelanelan'ny Nosy sy ny tanjona Bopahomby ary ho avy andrefana ny rivotra na iovaova indraindray ny mafin'ny rivotra ao anatin'izany dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora ho tonona adiny-panonja ny ranomasina mety anonja be indraindray ka ny avy onja 8.5 ka hatramin'ny 2 metatra izay mety hatratra hatrany amin'ny 2 metatra ao anaty oram-baratra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hahatongavany alin-drano vaventy.
mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana miloko mavo, ray hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavany alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara mitoerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana miloko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza mandrika intsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.